Dia faly miarabantsika rehetra isika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izay manaraka izao fandaharana manokana vokarin'ity vondrony zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy eto amin'ny page Facebook ity izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarabantsika rehetra ihany koa afaka miombona makalaza izao 10 taona ny orenan'ity vondrony zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy eto amin'ny page Facebook ity izao. Hotahina mandrakariva isika rehetra tompoko ary tombo finoana sy hanampifaliana hatrany hatrany amin'ny fanoizana ny fanompona an Jesosy amin'ny sehatra maro samihafa izay fa ankininy amintsika raha teo. Ny anjara izay atolotrahy atao anatin' izao fanamariana ny fankalazana ity 10 taona ity izao. Ny anjara fampianarana izay nomena ahy dia araka izay voarakitra ao amin'ny Jakoba toko 2. Ny epistily nosoratan'i Jakoba ny toko 2 vakitsika manomboka amin'ny 5:20 fa ny votoatin'izany fampianarana izany moa dia ny firesahana indrindra mahakasika ny finoana sy ny asa. Ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa izay no votoatiny fa ny perikiopa izay anorenantsika izany fampianarana izany dia io Jakoba toko 2 ny 5:20 hatramin'ny 5:20 io. Kanefa mialoha izay hidirantsika amin'ny votoatiny izany fampianarana izany dia tandrify indrindra aloha raha miara-mivavaka isika rehetra, ivavaka isika tompoko. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, velom-pisaorana anao indrindra izahay. Fa lehibe ny asanao mitahiry anay amin'ny finoana amin'izay fanametrahanao anay ho olom-baovao miaraka aminao. Misaotra anao indrindra izahay raha manana izao fotoana sarobidy izao izay mbola hamahananao anay indray amin'ny teninao, ampianaranao anay ary anitsianao anay ihany koa, anitsianao ny dianay mba izanay mitondra tena tsara mifanaraka amin'izany maha olom-baovao anay izany. Ko dia apetraka feno am-pelatananao ary Jesosy izao fandaharana izao. Apetraka feno am-pelatananao mba handraisanay zavatsoa tokoa miainga avy amin'izany teninao izany. Fa ankinina feno am-pelatananao ihany koa ny fiainana iray manontolo ny mombanay rehetra. Ianao no hiantoka anay hatrany tahaka izay efa nataonao hatramin'izay. Ary ny hoavy ihany koa moa dia efa nambaranao raha teo fa adidinao asan'ny tananao izahay. Dia ankinina feno am-pelatananao ihany koa ny momba ny kristianina rehetra na iza toerana misy azy manerana izao tontolo izao izay ampiraisinao atao anatin'ity vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ity. Samy hita fity eo aminao izahay ry Jesosy tompo ary hifaly hatrany amin'ny fahasoavanao. Dia ampianaro ary izahay hahay hanamafy ny fanoloranay tena hiasa ho anao hatrany mba ho tena velon'ny finoana tokoa izahay ary aneo izany finoana izany amin'ny fanaovana asa tsara isanandro isanandro araka izay fanirahanao anay raha teo. Asandratra amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Andiary ho vakitsika ny perikiopa izay anakinantsika izao fampianarana izao. Averina ihany ny Jakoba toko 2 vakitsika manomboka amin'ny 5:20 hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa ny soa azo rahalahako raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana ve mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isanandro ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrify no an'ny tenany, inona moa ny soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa ngamba hisy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izaho mananasa. Asehoy amiko tsy amin'ny asa ny finoanao ary izaho kosa haneo aminao ny finoko amin'ny asako. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demoni koa mba mino izany ka dia mangovotra. Moa tsy fantatrao ve ry olom-pona fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa? Tsy no amarinina tamin'ny asa ve Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany an Isaka zanany teo ambonin'ny altara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana dia notanterahana tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany. Ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy.
koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa raha abajanga, tsy no hamarinina tamin'ny asa ve izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalan-kafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Amen. Iaraha malala fa voasokajy ho anisan'ny antsoina hoe epistily katolika ny epistily nosoratany Jakoba, noho izy tsy nosoratana ho an'ny fiangonana iray na tanàna iray na ho an'ny olona iray, fa ho an'ny mpino naizanaiza. Azo lazaina fa nampiavaka azy nefa ny tsy faneken'ny Lotera azy ho soratra apostolika. Azo lazaina ihany koa fa izany fandavan'ny Lotera izany dia nanosika bebe kokoa ireo mpahay teolojia handinika lalindalina ity epistily ity. Izao no lazain'ngai James Adamson. Nanosika hanoratra ity boky ity ny finiavako hanohitra izay heveriko ho fahadisoan'ny Lotera. Manana izay tiany ampitaina tokoa Andriamanitra amin'ny alalan'izao epistily izao, koa tena ataontsika ho zavatra mahaliana ny hanararaotra handinika sy hianatra izany epistily izany amin'ny ity lohahevitra izay ananantsika ity. Koa amin'izany ary dia tsy hijanona handinika ny perikopa fotsiny isika, fa tena hampiasa ity fotoana manokana ity mba hianarantsika amin'ny ankapobeny izao epistily nosoratany Jakoba izao. Koa dia ho resahantsika amin'ny fizarana voalohany ary ny amin'ny olana teolojikan'ny epistily, ny olana teolojikan'ny epistily. Amin'ny fizarana faharoa kosa no amakafakatsika tsotsotra ireo teolojia mivohitra ao anatin'izany epistily izany, ka isan'ny goavana amin'izany ny amelabelarantsika ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa, izay lohahevitra ianarantsika raha teo, ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa. Ity indrindra mantsy no nanoeran'ny Lotera izao epistily izao, izay ambarany ho manohitra ny fampianaran'ny Paoly. Moa ve mety ny miaina ny finoana nefa tsy misy vokatra tsara? Fanontaniana apetraka izany. Ary amin'ny fizarana fahatelo farany dia hijery ny fampiarana izay ampianaran'ny epistily isika, fampiarana eo amin'ny fiainantsika kristianina amin'ny ankapobeny. Fizarana voalohany avy hatrany ary ny momba ny olana teolojikan'ny epistily. Tsy dia nahitana dievitra be loatra ny fampidirana ny epistily nosoratany Jakoba ho isan'ny kanonina. Hatramin'ny taonjato faharoa no efa nisy fanekena azy ho isan'izany kanonina izany, na dia tsy niarana naiky izany aza ny fiombona ben'ny kristianina rehetra. Ny fiangonana Grika tany Antsinanana dia efa nanaiky izany hatramin'ny ela, fa ny kristianisma latinina kosa dia niandry fotoana elaela taty aoriana vao nanaiky. Ingai Origène no efa niseho ho vavolombelona nampiasa ny epistiliny Jakoba ka nilaza azy ho isan'ny soratra masina, kanefa etsy andaniny ihany koa misy koa ny milaza fa araka ny fahalalany dia ilay lehilahy antsoina hoe Clément d'Alexandrie no voalohany nanomboka ny hevitra ny taratasin'ny apôstôly hafa noho i Paoly ho soratra masina. Dia hamafisiny ingai James Adamson izay nampiasaintsika teo aloha teo ny anarany, hamafisiny fa i Origène no voalohany nanandratra ny epistiliny Jakoba ho soratra masina. Hatramin'ny taonjato faharoa io ary dia nisy ny soratra kristianina nanana lenta mitovy amin'ny soratry ny testamenta taloha. Vondrona roa lehibe no misongadina tamin'izany soratra kristianina izany. Dia ny voalohany ireo filazantsara efatra, ary ny faharoa ny vondrotsoratry ny apôstôly Paoly mikambana amin'ny asan'ny apôstôly araka ny fomba nanehoan'ny Clément tany Roma azy. Teo tena ny taonjato faharoa dia nipoitra ny hetsika fampianaran-diso na hetsika heretika manana fironana gnostika izay miankina betsaka amin'ny fahalalana. Ity fironana ity dia notarian'ny lehilahy antsoina hoe Marcion.
natanjaka be izy io ka nanakorontana ny tontolo nisy zany ary nampifanohitra ny Andriamanitry ny testamenta taloha sy ny Andriamanitry ny testamenta vaovao, nampifanohitra ny lalàna sy ny filazantsara. Dia namoaka ny testamenta vaovao amin'ny fijeriny manokana ary ity lehilahy antsoina hoe Marcion ity, ka nanilika izay rehetra tsy neken'ny sainy ho ao anatin'izany tontolon'ny testamenta vaovao izany. Dia ny filazantsara araka ny lioka ihany no notanany, fa ny esoriny tsy ho isan'ny soratra masina, ny epistily nosoratan'i Jakoba, ny epistily nosoratan'i Petera, ary nodioviny tamin'ny fomba fisainany ny sasany tamin'ny epistily nosoratan'i Paoly. Nanoloana izany dia nietsika ireo rain'ny fiangonana maro nanamafy ny kanona ny testamenta taloha ary namaritra ny fepetra ny kanona ny soratra handrafitra ny testamenta vaovao. Dia nanao izany ingahy Irénée tokotoko no tamin'ny taona 700. Namoaka ny azy koa ny atao hoe canon de Muratorie tany elanelan'ny taona 500 sy ny 570. Ny any adihevitra 6 mbola niseho tamin'ny faran'ny taonjato faharoa dia ny amin'ny famerana mazava izay tena ho kanona ny testamenta vaovao kanefa dia boky vitsy ihany no nitrangan'ny adihevitra. Dia ireto zany ny epistily ho an'ny Hebreo, ny epistily faharoa an'i Petera sy ny bokin'ny Apokalipsy, ny epistily fahatelo nosoratan'i Jaona sy ny epistily nosoratan'i Joda, ary ny epistily ny Jakoba no izy tsy de niparitaka loatra. Ingahy Eusebe kosa teo anelanelan'ny taona 310 sy 300 sy ny 700 dia nanana izao hevitra izao. Nekeny Eusebe ny fananan'ny epistily ny Jakoba statut kanonika na tsanganana kanonika, nefa no kilasiany ho isan'ny asa soratra iadikevitra io no ny firehetry ny adihevitra momba azy, indrindra tany amin'ny fiangonana Siriana sy ny fiangonana tany andrefana. Tafapetraka ary zao ny mahakanonika ny epistiliny Jakoba, fa ny any adihevitra sisa nisy tamin'izany fotoana izany dia ny filaharana misy azy teo anivon'ny testamenta vaovao. Rehefa tafapetraka tahaka an'izany ny toerana misy ny epistily nosoratan'i Jakoba dia ny lamina amin'izay ny resaka momba ity epistily ity, fa nipoitra indray izany adihevitra izany tamin'ny andron'ny reformasiona noho ny nanoeran'ny Lotera ny maha apostolika ny epistily. Nafana ny fitsikerany ka nahatonga fanapahan-kevitra tao amin'ny fivoriam-be tany 30 na ilay antsoina hoe concile de 30. Dia ity fivoriam-be ity no namoaka fanambarana ofisialy ny mahakanonika sy mahasoratra masina izao epistily ny Jakoba izao. Homenantsika ihany ny daty 7 avrily 1795 no namoahana izany fanambarana ofisialy ny mahakanonika sy ny mahasoratra masina ny epistilin'ny Jakoba izany. Raha izany ary ny adihevitra tamin'ny ankapobeny ary nipoitra indray tamin'ny andron'ny reformasiona dia tandrifindrina ny resahantsika ny hevitry Lotera manoloana izao epistily ny Jakoba izao. Ny hevitry Lotera momba ity epistily ny Jakoba ity. Araka izay nambara teo dia noetsehiny Lotera indray ny adihevitra momba izao epistily izao ka nilazany ny tsy maha-apostolika ny fampianarana voarakotra ao. Nampidiriny tao amin'ny fandaharana ny testamenta vaovao nataony ihany ity epistily ity, saingina sy ny fanamariana matanjaka. Dia izao nambaran'ny Lotera ao amin'ny asa sorany. Hoy izy, na dia nolaviny olona fahiny aza ity epistily ity, izaho kosa dia manaja azy sy mihevitra azy ho boky tsara satria tsy fampianaran'olombelona no hita ao, fa mampiely fatratra ny lalànan'Andriamanitra izy. Na izany aza nefa hoy Lotera, tsy ekeko ny maha-apostolika azy. Amin'ny Lotera mantsy
ny atao hoe apostolika dia izay nosoratan'ny apôstôly mivantana na tsy mivantana fa manaraka ny fampianaran'ny apôstôly araka ny fanazavan'ny mpanoratra anankiray atao hoe George Kumel. Ireto antony roa ireto no lazainy mpandinika ho anton'ny fandavan'ny Lotera. Voalohany, ny tsy fanekeny ny fanamarinana amin'ny asa. Araka ity perikiopa izay novakitsika teo, ity raha teo. Ny tsy fanekeny Lotera ny fanamarinana amin'ny asa. Ary ny antony faharoa hoy ny mpandinika dia ny tsy fisian'ny kristolojia miorona amin'ny fijaliana sy ny hazo fijalian'ny Kristy. Ny tsy fisian'ny kristolojia miorona amin'ny fijaliana sy ny hazo fijalian'ny Kristy. Dia izao no ambaran'ny Lotera mivantana. Hoy izy ao amin'ny sorany. Voalohany indrindra dia tena manohitra ny Paoly sy ny soratra masina rehetra ity epistily ity amin'ny filazany ny fanamarinana avy amin'ny asa. Hita ao amin'ny Jakoba 2:5-12 hatramin'ny 4:20 ny perikiopantsika izany. Milaza izy hoy Lotera fa no amarinina tamin'ny asa ny Abrahama rehefa nanolotra ny Isaka zanany ho fanatitra. Nefa Paoly mampianatra fa tsy ny asan'ny Abrahama no nanamarinana azy fa ny finoany irery ihany. Romanina 4:12. Efa talohany nanolorany ny zanany ho fanatitra. Finoana ihany no nanamarinan'ny Abrahama hoy Lotera fa tsy ny asany, araka izay hanaporofoan'ny Paoly azy ao amin'ny Romanina 4:4. Izany no mampiseho fa tsy mba soratry ny apôstôly ity epistily ity. Faharoa, mampianatra ny kristianina koa izy hoy Lotera, nefa mandritra ny fampianarany manontolo dia tsy miresaka ny amin'ny fijalian'ny Kristy izy, tsy miresaka ny fitsanganany sy ny fanahan'ny Kristy. Tononony ny anarana Kristy nefa tsy mampianatra na inona momba azy izy, fa miresaka fotsiny ny finoana an'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Ny tena apôstôly nefa hoy Lotera dia natao hitory ny asan'ny Kristy, hanambara ny fijaliany ary hilaza ny fitsanganany tamin'ny maty, dia hanorona ny finoana ao anatin'izany olona izany. Izay tsy mampianatra ny amin'ny Kristy dia tsy apôstôlika mihitsy hoy Lotera, na dia fampianaran'ny Paoly sy Petera aza. Zany hoe na dia Paoly sy Petera aza zany no mampianatra kanefa tsy mampianatra ny amin'ny Kristy dia tsy apôstôlika izany. Dia toy izany koa Lotera, izay mampianatra ny amin'ny Kristy no tena apôstôlika. Eny fa na dia Jodasy sy Pilato ary Herôda aza no manao izany. Fa ity Jakoba ity dia tsy manao afa-tsy ny mitarika ho amin'ny lalàna sy ny asa. Lotera no milaza izany. Tamin'ny taona 2:790 dia mbola no amafisin'ny Lotera ireo heviny ireo nandritra ny resadresaka ny fanaovany tamin'ireo mpitondra fivavahana sy ireo namany nandritra ny fiaraha-misakafo nataony, dia hoy ihany izy: tiana indrindra raha esorina tsy ampianarina intsony ity epistiliny Jakoba ity. Tsy misy teny na dia iray akory aza miresaka ny amin'ny Kristy, ary eo am-piandohana ihany izy no mba mampiasa ny anarana Kristy. Jakoba 1:1 sy 2:2. Izaho hoy Lotera dia mbola mitana ny hevitro hoe jiosy iray izay sendra mba nandreny amin'ny kristianina no nanoratra azy ity, nandre fotsiny izy fa tsy niaona tamin'ny akory. No ny fantany fa mitana toerana lehibe ao amin'ireo kristianina ireo ny finoanan'ny Kristy, dia izao no tao an-tsainy andraso kely. Ho toeriko ireo ka ny asa no ampirisihako ataony. Ankoatr'izay, tsy misy filaminana mihitsy ny taratasiny hoy Lotera. Maneho fampitahana izy, maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Fampitahana inona loatra re izany ho Lotera. Vatatena ve no anoharany Jakoba ny finoana raha tokony ho fanahy no anoharana azy? Fanamariana nataon'ny Lotera avokoa izany.
Lotera dia manam-pirofo fa tsy misy na inona azontsika tao ahazona famonjena afa-tsy ny fanorenana ny finoana ny amin'izay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Fa na dia toy izany aza ny fijery Lotera n'ity epistiliny Jakoba ity dia tsy manakana izay te handray azy araka izay tiany izy satria hitany koa fa mirakitra zavatsoa tokoa ao anatin'ity epistily ity. Miditra amin'ny fizarana faharoa avy hatrany isika hiresaka sy hamoaka ny teolojia ao anatin'izany epistily izany. Tsy ny kely indrindra amin'ny soratra masina akory sanatria ny epistiliny Jakoba raha nitrangany ireo adihevitra maro samihafa ireo ary tsy ny maivana indrindra ihany koa fa amin'ny mahasoratra masina azy dia tena misy fiainana tokoa tovozina ao. Dia izany no antoniantsika ireto lohateny manaraka ireto momba ny teolojia n'ity epistily ity. Teolojia voalohany ny amin'Andriamanitra ray. Tahaka ny fiheverana jiosy rehetra, Jakoba koa dia manambara fa tsara Andriamanitra ary izy no hany loharanony soa rehetra. Dia koa izy ao amin'ny toko voalohany 1:7, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rainy ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Amin'ny Jakoba toetran'Andriamanitra ny manolotra ny tsara rehetra. Izany filazana fahatsarana ambaran'i Jakoba izany dia sady ilazana ny hatsaran'ny zavatra omena no anambarana koa ny hatsaran'ilay mpanome izay tsy iza fa Andriamanitra izay manome maimaim-pona ny zavatra tsara hitany fa hahasoa ilay omena. Izy Andriamanitra izany no tomponantoka amin'ny fahatsarana rehetra. Ambara anatin'izany teny hoe manolotra ny tsara rehetra izany ihany koa ny fahatanterahana, ny fahalavorariana, ny maha ambony tsy manatsahala azy. Aseho amin'izany ny fanambarana an'Andriamanitra ho fiandohan'ny zavatsoa rehetra. Tsy azo sarana velively ny fandiniana ny amin'Andriamanitra ray sy fandiniana ny amin'Andriamanitra ray sy ny fandiniana ny amin'Andriamanitra zanaka satria ny finoana kristianina marina dia manompo an'Andriamanitra iray ao amin'ny trinité ary ny trinité amin'ny maha iray azy. Izay no fiheveran'i Jakoba ny amin'ny Andriamanitra telo izay iray. Ny faharoa momba ny kristolojia. Ny tsy fisian'ny famelabelarana kristolojika raketin'ity epistily ity no nahatonga ny fisalasalana ny seho ny amin'izao epistiliny Jakoba izao. Filazana kristolojika roa mazava nefa hoy ny teolojianina Peter Davids no hita ato amin'izao epistily izao. Ny voalohany amin'izany filazana kristolojika izany dia hita eo amin'ny toko voalohany 1:1 ary ny faharoa dia hita eo amin'ny toko faharoa 1:1. Amin'ireo toko sy andininy anakiroa ireo ihany no hanonona ny Jakoba ny anarana hoe Kristy. Ny andro fatratra ny fahatongavany mpaminany lehibe anankiray ny jiosy. Raha nanindry mafy izany hevitra izany ny jiosy kristianina, Paoly kosa nandritra ny asa misionana nataony tany amin'ny jentilisa tsy mba nanandratra ny Mosesy mpanome lalàna fa i Abrahama rain'ny mino izany no nitondrany ny fampianarany. Ny fampiasana ny teny Grika hoe Kristy dia maneho fa tena matanjaka teo amin'ny fivavahana sy ny finoana jodaika kristianina ny hevitra mesianika. Eo amin'ny toko voalohany 1:1 amin'ity epistily ity tokony izao no hamakiana azy: Jesosy Kristy Andriamanitra sy Tompo. Dia raha mpifandraisina amin'ny toko voalohany 1:7 izany fiantso izany dia azo tsoahana amin'izany io Jesosy Kristy Andriamanitra sy Tompo io. Fanekempinoana lehibe koa izany toy izay hitantsika ao amin'ny Jaonina 2:20
7:70 hoy ny voalaza ao hoe dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro. Dia tonga zava-dehibe amin'ny Lotera ity mahatompo an Jesosy ity, ka amin'izany no anambarany sy ampianarany fa Jesosy Kristy izay Andriamanitra tokoa sady olona tokoa no tompo, nanavitra sy nanafaka tamin'ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny devoly. Ny fampiasan'ny Jakoba ny fiantsona an Jesosy ao amin'ny Jakoba 5:4 dia maneho fa notezaina tamin'ny testamenta taloha izy ka nampiasa ny voambolan'ny testamenta taloha. Ny hevitra izay lazainy eo amin'ny 5:4 io dia ny hoe Andriamanitry ny ady na Andriamanitry ny miaramila izay mifamatotra amin'ny Isaia 5:1-12 ohatra. Ny andin-tsoratra masina 2 ao amin'ny testamenta vaovao mampiasa io teny ampiasain'ny Jakoba eo amin'ny 5:4 io dia samy maneho ny fahalemem-panahan'Andriamanitra. Ny kristianina jiosy dia nahatsiaro fa mbola ao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao tamin'ny nanavotany azy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ny hevitry ny teny hoe tompo hoy Lotera dia mpanavitra izany. Ilaina mindra antsika avy amin'ny devoly ho amin'Andriamanitra. Ilaina mindra antsika avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ilaina mindra antsika avy amin'ny fahotana ho amin'ny fahamarinana. Araka izany, ny fanononan'i Jakoba io teny voalaza eo amin'ny 5:4 io dia azo hitarafana fa tao an-tsainy tokoa ny fanavotan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary io teny io, hoy ny teolojianina Paul Kretsman, dia ilazana sy anambarana hoe Andriamanitra mahery, Andriamanitra mpitsara marina ary tompon'ny hatsarana rehetra. Eto indrindra no anambarana fa ity Jesosy ity dia Andriamanitra mpandresy amin'ny adiny rehetra sady mampandresy ny kristianina amin'ny adiny rehetra ihany koa. Ny anarana kristolojika raisitsika ato amin'ity epistiliny Jakoba ity dia tena mifamatotra amin'ny fanambaran'ny Paska. Manindry mafy Jakoba ny amin'ny fiandrianana ananan'i Jesosy Kristy, tsy hoe tompo ihany izy, anarana omena matetika an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha zany, fa azy indrindra koa ny voninahitra. Araka izany dia mifamatotra ny teny hoe tompo sy ny teny hoe voninahitra, ka tena misy hevitra avy amin'ny fitsakanan'i Jesosy tamin'ny maty tokoa ny ambaran'i Jakoba izay mifandray amin'ny Korintianina 1:2 araka ny nanambaran'i Paoly azy. Izao ny voasoratra. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nohombony tamin'ny azo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Persona samihafa ny ray sy ny zanaka, kanefa ny mahandriamanitra azy dia iray ihany, mitovy voninahitra. Ny mahandriamanitra an' Jesosy no tsy maintsy hanomezana azy ny haja indrindra ihany koa. Dia hoy ny voasoratra amin'ny Jaona 5:17 mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Tena manana fototra kristianina tokoa. Araka izany nyty epistily nosoratan'i Jakoba ity raha mandinika ireo anarana kristolojika ireo isika. Amin'ny teny grika ny teny ampiasain'ny Jakoba dia ny hoe kurios, izay ampiasainy manerana ny epistiliny manontolo. Mampiasa izany indrindra Jakoba noho ny fieverany sy ny fanandratany an'i Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay hany iankofan'ny olona sy ny firenena rehetra. Tompo. Ko raha mazava tsara fa Jesosy Kristy notondroiny Jakoba ho tompo na kurios eo amin'ny 1:1 sy ny 2:2 io, any amin'ny toko hafa kosa dia tony iray notondroiny amin'ny hoe kurios na tompo, dia mifandimby eo amin'ny sorany izany rehetra izany.
eo amin'ny toko voalohany andininy fahafito izy dia manondro ny ray satria ny ray no mpanome. Kanefa raha jerena koa ny Mateo toko faraka amin'ny roapolo andininy faharoa amby roapolo sy ny Marka toko faraka ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo dia tsy mamaritra mazava izay persona mpanome izany voalaza izany ka anondrona manokana ny ray fa izao ny voasoratra amin'ny Mateo toko faraka amin'ny roapolo andininy faharoa amby roapolo ary na inona nangatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Ary ny Marka toko faraka ambin'ny folo andininy fahaefatra amby roapolo dia izao ny voasoratra koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minoa fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Jesosy tena no nilaza fa hamaly vavaka ny mpianatra, manamafy zany fa tsy afa-misaraka ny ray sy ny zanaka. Ary ampianaran'ny Lotera mazava tsara amin'ny fanazavan'ny artikla 2 fa tonga tompo Jesosy zanak'Andriamanitra. Hoy Lotera milaza azy, satria taloha aho dia tsy nanana tompo na mpanjaka fa voagadra tamin'ny herin'ny devoly, no elohina ho amin'ny fahafatesana ary voafitaky ny fahotana sy ny fahajambana. Jesosy no nanavotra ahy tamin'ny fahotana, ny devoly, ny fahafatesana ary ny loza rehetra. Tonga olombelona Jesosy, notorotoroina sy nateraky ny fanamasina sy ny virjina, tsy teraka tamin'ny heloka intsony fa tonga mpandresy ny fahotana kosa, dia nijaly izy maty ka nalevina ka tanteraka izay nataony ho ahy ho fanonerana ny heloko rehetra, tsy tamin'ny volafotsy na volamena fa tamin'ny rany sarobidy kosa. Tsy ho an'ny tenany no nanaovany izany rehetra izany fa ho ahy kosa mba ho tonga tompoko izy, mba ho azy tokoa aho ary mba hanompo azy ao amin'ny fanjakany amin'ny fahamarinana sy ny fahafinaretana mandrakizay, tahaka azy nitsangana tamin'ny maty ka velona sy manjaka mandrakizay. Amin'izay iresahana ny fanjakan'i Jesosy sy ny mahampanjaka azy no tsy maintsy iresahana ihany koa ny amin'ny lalàna, tsy afa-misaraka amin'ny fanjakana matsy ny lalàna. Endrika telo no isehoan'ny fanjakan'i Kristy: fanjakan'ny hery, fanjakan'ny fahasoavana ary fanjakan'ny voninahitra. Ho jerentsika manokana ny amin'ny lalàna sy ny fahasoavana izay resahana ao amin'ny epistiliny Jakoba, ny lalàna sy ny fahasoavana. Mampisongadina ny epistiliny Jakoba koa ny amin'ny lalàna sy ny fahasoavana. Anisany voatsindry mafy amin'ny adihevitra ataon'ny Lotera momba ity epistily ity, io lohahevitra momba ny lalàna sy ny fahasoavana io. Intelo miantaona no iresahan'i Jakoba ny amin'ny lalàna. Dia ny toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo, ny toko faharoa andininy fahavalatra amin'ny faharoa ambin'ny folo, ary ny toko fahaefatra andininy faharaiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Eo amin'ny toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo, ny lalàna dia mpitarika tonga lafatra eo amin'ny fiainana. Matetika hoarina amin'ny fitaratra ny lalàna ka mampiseho na mampiariary amin'ny mpandinika azy ny tena toetra ananany. Amin'ny fiverenan'ity teny ity, izany hoe ny lalàna, intsivy ambin'ny folo ao amin'ny testamenta vaovao, miainga avy amin'ny soratra grika moa izany, dia indimy no ahitana azy ao amin'ny epistiliny Jakoba, akoatra ireo ny teny iray tarika aminy, izany hoe izay mifamatotra amin'izany teny hoe lalàna izany. Efa nomen'Andriamanitra ho fitaratra ho jerena ny lalàna, voalaza ao amin'izany lalàna izany ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mandainga ary tsy mamitaka ny lalàna, izay no mahatanteraka azy. Araka izany, ao amin'izao epistily nosoratan'i Jakoba izao, ny lalàna dia apetraka ho fenitry ny fitondrantena. Ny teny grika hoe teleion hoy Henri Mathieu dia midika hoe tsy misy azo ampina, tsy misy azo anampiana azy intsony. Dia tsy hivina eto vetivety ny fampianaran'ny Loterany amin'ny fampiasana telo samihafa ny lalàna. Manararaotra mandrakariva isika ny amin'ny fianarana izay ataontsika. Misy fampiasana telo samihafa ny lalàna.
Ny fampiasana voalohany lalàna dia momba ny fiarahamonina, ikendrena ny fampandrosoana ny rariny sy isakanana ny ratsy. Ny fampiasana faharoa ny lalàna dia ho pitaiza ho amin'ny Kristy, handresena lahatra ny olona ny amin'ny mahampanota very azy. Ary ny fampiasana fahatelo ny lalàna dia ho pitari-dalana ho an'izay efa voavonjy ny amin'izay tokony ho fitondran-tena marina. Mila fitarihan-dalana ny olona mino mba hahazoany fahalalana marina ny amin'izay sitrapon'Andriamanitra. Mila ny lalàna koa ny mino noho ny amin'ny mahambola-panota azy hahazoany fahalalana ny amin'ny otany. Ny lalàna ny fahafahana dia isan'izay zava-dehibe avoitra ny foto-kevim-pampianarana hoe stoïcisme. Mampiasa ny teny hoe ampsikos nomos ny stoika, ilazana ny hoe lalàna manafaka. Amin'izany no heverana fa ilaina ny lalàna mba hitondra fahafahana ho an'ny fiainan'ny olona. Dia rehefa miresaka lalàna i Jakoba dia tsy ny lalàna natoraly na droit naturel no resahany, fa voafetra ho ny lalànan'ny Mosesy sy ny fanaotranainy ihany, fa ny lalàna ambony indrindra no lazainy dia ity lalànan'ny fahafahana ity. Io no lazainy Jakoba. Ny filazantsara no lalànan'ny fahafahana izay manafaka amin'ny lalàna jiosy, manafaka amin'ny fahotana sy ny fanamelohana. Raha ampiasaina amin'ny mahafitaratra azy ny lalàna dia manafaka amin'ny fanadevozan'ny ota. Tsy azo avy amin'ny asan'ny lalàna akory ny fahafahana, fa ny lalàna dia mitondra ho amin'ny toem-piainana vaovao mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mitondra ho amin'ny toem-piainana vaovao mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Jakoba toko voalohany andininy 7. Ho an'ny jiosy kristianina ny lalàna dia izay maneho ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa tonga ny Mesika nanatsara sy nanome ny lalàna ny vaovao, isan'ireny ohatra ny toroteny teo tendrombohitra. Efa finoan'ny jiosy hatramin'ny ela ny atokavan'ny Mesia hitondra fanazavana vaovao ny amin'ny lalàna. Jesosy no ilay Mesia nampanantenaina izay nanome ny lalàna tonga lafatra. Teo amin'ny fiainany manontolo sy ny fahafatesany no nanatanterahany ny mahatonga lafatra ny lalàna nentiny dia ny amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana izany. Eo amin'ny toko faharoa ny andininy 9 amin'izao epistiliny Jakoba izao no tena isehoan'ny lalàna ambony indrindra. Lalàna mpanjakana no tena heviny. Azo adika hoe lalàm-panondrenana satria izy no voalohany sy ambony amin'ny didy rehetra. Lalàm-panjakana ity satria ilay mpanjakan'ny mpanjaka no nandrafitra azy. Jesosy no nanome fanazavana sy fanamafisana izao lalàna izao, araka nitantsika ao amin'ny Mateo 2:20 andininy 4:30 hatramin'ny 5. Lalàna ny fitiavana izy ity, manaisotra ny elanelana misy eo amin'ny samy olona, ny manan-karena sy ny mahantra, ny manan-kaja sy ny olon-tsotra. Ny konteksta nisy ny epistily dia nitrangan'ny fiavahan'ny manan-karena sy ny mahantra. Koa izany indrindra no nanosika ny Jakoba hampahatsiahy izao lalàna ny fitiavana izao. Maria ny mpandinika anankiray, fa rehefa milaza ny lalàna avy ao amin'ny testamenta taloha i Jakoba dia niteny hoe lalàna tsotra no ampiasainy. Fa raha miresaka ny lalàna ho an'ny kristianina na ny lalàna vaovao izy dia niteny hoe lalàna ny fahafahana no ampiasainy. Fanamarian'ny mpandinika teolojia anankiray io. Tsy ny manatanteraka ny lalàna no heverin'i Jakoba, fa ny hamela ny teny hiasa ao anatin'ny fo mba ho tanterahan'Andriamanitra izay naterany ho zanany. Tsy ny lalànan'ny Mosesy loatra izany, fa ny lalàna vaovao izay miasa ao amin'ny fanekena naorin'i Jesosy amin'ny fanekena vaovao. Manaraka ny amin'ny fahasoavana. Na dia nametraka amin'ny toerany ny lalàna za Jakoba dia tsy miazona izany ho tena zavatra izy akory, asehony, fa ny maha izy azy ny kristianina dia
ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy. Asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ny fananganana ny olona ho kristianina. Hitantsika amin'ny 9:20 zany. Ny teny nambolena ao amponin'ny olona no mahavonjy. Jakoba 1:20. Manome fahasoavana ho an'ny manetro tena Andriamanitra. Jakoba 4:4. Mavesa-danja noho ny fahatezerany ny fitiavan'Andriamanitra. Mavesa-danja noho ny fahatezerany ny fitiavan'Andriamanitra. Manana ny fahasoavan'Andriamanitra izay mahatohitra ny ratsy ao anatiny ny tena kristianina marina izay zanaka malala an'Andriamanitra. Ny fampiasan'ny Jakoba ity teny mahakasika ny fahasoavana ity dia manambara indrindra ny faharom-pon'Andriamanitra, manambara ny fitiavany hanampy ny olona. Hita taratra eo amin'ny 9:5 amin'ny 4 hita taratra indray ny fanomezan-danja ny testamenta taloha ataon'ny Jakoba. Akoatran'ny ohabolana 4:7 izay voalaza amin'izao epistily izao dia hampifandraisy ny teolojianina Henri Mathieu amin'ny Salamo 7:7 koa izao teny izao ka ilazany fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no hamonjeny ny olony ory. Hoy ny voasoratra amin'ny Salamo 7:7 fa ianao mamonjy ny olona ory ary ny maso miandranandrana kosa ahetrinao. Amin'ny ampiasan'ny Jakoba ny teny avy amin'ny testamenta taloha eto dia atao mitana ny fampianaran'ny raby izy ka mahatonga ny mpandinika sasany koa hisalasalany amin'ny maha apostolika indray ny epistiliny Jakoba. Kanefa izay tiana asongadina dia ny tsy fiovan'Andriamanitra manavotra ny osa sy ny ory, mampandresy azy manoloana ny adiny amin'izay manao tsinotsinona azy. Ny fanetretena ambara eto dia ny fandresena ny ambom-po maha-olombelona amin'ny alalan'ny fanamasina izay efa ao anaty, fa fanomezany toerana ao am-po kosa, fanomezany toerana an'Andriamanitra ka hiaino azy sy haharitra eo aminy. Amin'izany indrindra no hanomezan'Andriamanitra ny fahasoavany izay voninahitra atafy tokoa. Ary tsy izany ihany fa azona hery handresy ny ratsy koa ny fahasoavana. Manova ny toetra maha-olona koa ny fahasoavan'Andriamanitra satria amin'ny asan'ny fanamasina dia mitaona ny olona hibebaka izy. Hoy ny voarakitra ao amin'ny Jaona 7:9. Raha fehezina Jakoba dia mampianatra fa amin'ny alalan'ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga ny olona iray ho kristianina ary ny vokatra izany dia fibebahana sy finoana. Amin'ny alalan'ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga ny olona iray ho kristianina ary ny vokatra izany dia fibebahana sy finoana. Ny manaraka dia iresaka amin'izay isika ny amin'ny finoana sy ny asa. Na amin'ny filaharany na amin'ny lanjany, ny finoana dia voalohany resaka ao amin'ny epistiliny Jakoba raha milaza ny hasarobidiny ny fizahan-toetra ny finoana izy. Hitantsika amin'ny 1:7 zany. Araka ny fanisana izay ataon'ny James Adamson dia 5:10 miverina ny teny momba ny finoana ao amin'ny epistiliny Jakoba manontolo, ka ny 4:20 amin'izany dia hita eo amin'ny 1:2 avokoa. Ny finoana amin'ny Jakoba dia maneho fahatokinan'Andriamanitra. Izany indrindra no ilazan'ny Mélancton izao fehezanteny izao. Ny finoana dia fahatokina fotsiny ny fahasoavan'Andriamanitra. Ambaran'i Jakoba fa ny finoana kristianina marina dia miseho amin'ny fitondratena kristianina indrindra ihany koa. 1:5-7, 9-20, ary 9-20. Zava-dehibe ny finoana. Ko nahoana ary Jakoba no mbola manindry mafy ny amin'ny asa indray? Teo amin'ny jiosy ny lalàna dia midika baiko ary ny finoana midika fankatoavana. Tontolo jiosy no nivantanan'ny soratra Jakoba. Manaprofo izany ny fampatsiahivan'ny fanekempinoana jiosy. Hitantsika ao amin'ny Jakoba 2:7,
manambara ilay antsoina hoe Shema Israel na miaino ary Israely nalaina avy amin'ny Deutéronomie 9:1-7 fanekempinoana Israelita io. Jakoba dia miresaka ny amin'ny finoana jiosy sy ny asa vokatry ny finoana. Roa tsy afa-misaraka ny finoana sy ny asa. Vokatra ateraky ny finoana ny asa. Tsindriany Jakoba ny hoe niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahana tamin'ny asa. Jakoba 2:2-20. Miaraka miasa. Izany teny hoe miara-miasa izany dia tsy milaza ny finoana sy ny asa ho zavatra roa mitovy lanja miara-miasa hanamarinana ny olona akory. Ny asa no mampiseho ny aina vaovao nomeny ny tompo izay olona efa no amarinina. Mampiseho ny aina vaovao nomeny ny tompo izay efa no amarinina. Tsy iondanana fotsiny ny finoana fa mahatonga fanoavana hanao izay asain'Andriamanitra atao. Manao ahoana ary ny adihevitra momba ity finoana sy ny asa ity? Ny perekom-pananantsika eto no tena hitoeran'ny olana sy ny adihevitra miseho eo ampandinika maro. Hamarinina amin'ny finoana ve ny olona araka izay ampianarin'ny Paoly, sa hamarinina amin'ny asa araka izay ampianarin'ny Jakoba? Manitsy an'i Paoly ve Jakoba, sa diso ny fampianaran'ny Paoly? Mampiorerana tsoratra masina ny hoe ahoana no hanamarinana ny olona eo anatrehan'Andriamanitra dia samy mandray ohatra avy amin'ny Abrahama, i Paoly sy Jakoba. Romanina 5:7, Galatiana 5:7-9, Jakoba 5:2-20. Tsy manam-pirofo ny fifampiankinan'izy roa lahy nefa izany. Tsy zava-baovao no resahan'izy ireo momba ny fanamarinana ny Abrahama. Ny fandiniana ity ohatra ity dia efa niseho tany amin'ny tontolo jiosy tamin'ny vanim-potoana antsoina hoe helenistika. Manorina ny fampianarany ny amin'ny fanamarinana amin'ny finoana irery ihany Paoly. Fanamarinana amin'ny finoana irery ihany, tsy manisy lanja ny asa takian'ny lalàna. Jakoba kosa mamakafaka ity ohatra ity ka mampiseho fa manana andraikitra amin'ny fanamarinana ny asa. Manana andraikitra amin'ny fanamarinana ny asa. Ny fampiasana ny teny hoe fanamarinana anefa dia tsy mitovy ho an'ny Paoly sy Jakoba. Mandany fanamarinana ny jentilisa, mandany fanamarinana ny jentilisa amin'ny alalan'ny asan'ny lalàna i Paoly. Ka amin'izany no ampianarany fa ny asa lazaina eto dia ny asa atao ho fombafomba ivelany hahatongavana ho vahoakan'Andriamanitra. Fombafomba ivelany. Olona nitady fankasitrahana avy amin'Andriamanitra amin'ny asan'ny lalàna no nanoratan'ny Paoly. Fa ny asa resahan'i Jakoba eto kosa dia ny asa tsara nateraky ny finoana. Tsy fepetra hahatongavana ho olon'ny fanekena akory, fa vokatry ny maha olon'ny fanekena. Araka izany dia diso tanteraka ny fieverana fa mifanohi-kevitra i Paoly sy Jakoba, sy ny hoe ahitsiny Jakoba ny fampianaran'ny Paoly. Amin'ny votoatim-pampianarana dia tena mifanohi-kevitra mihitsy izy ireo. Tsy Paoly tena no nitoerin'i Jakoba, fa ireo olona izay manao fandikana diso ny fampianarana nomeny Paoly. Anterina ihany zany, fa tsy Paoly tenany no notoerin'i Jakoba, fa ireo olona izay manao fandikana diso ny fampianarana nomeny Paoly. Fa resantsika vetivety ny momba ny fahendrena, ny hevitra Jakoba momba ny fahendrena ao amin'ity epistiliny ity. Endrika iray isehoan'ny fahasoavana mantsy ny fahendrena. Zava-dehibe amin'ny mpanoratra koa ity fahendrena ity, saingy vitsy no mitrandraka azy. Isan'izay mampiavaka ny epistiliny Jakoba koa nefa ny firesahana izao fahendrena izao ka metrahan'ny mpandinika sasany azy ho isan'ny literaturan'ny fahendrena. Miseho voalohany eo amin'ny 2:1-5 izao teny hoe fahendrena izao. Amin'izany dia fanomezan'Andriamanitra izy. Ny tena fahendrena dia fanomezana raisina avy amin'Andriamanitra ho an'izay mangataka azy.
ilain'ny kristianina mandrakariva ny fahendrena avy amin'Andriamanitra mba aiza nitondra fahoriana amin'ny faharetana. Amin'ny heviny malalaka sy pratika no amaritany Jakoba ny hoe fahendrena eto, fahendren'ny fiainana kristianina izay manambatra miaraka ny fahalalana ny marina sy ny fahamasinan'ny fitondrantena. Ny zava-misy eo amin'ny natiora no ampitany Jakoba ny fampianarany amin'ny fahendrena. Manampy zany ny fampiasany mivantana ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandron'ny olona. Manoloana ny fanenjehana miatra aminy dia asainy Jakoba mangataka fahendrena amin'Andriamanitra ny kristianina, hahaizany mitondra tena manoloana izany. Amin'ny fisainana jiosy, ny fahendrena dia ny fanaovana ny marina eo amin'ny fiainana andavanandro. Tao mamaly ny fanontaniana ao amin'ny bokin'ny Joba 7:20 i Jakoba eto. Izao no voasoratra ao amin'io, fa aiza kosa no ahitana ny fahendrena, ka hanamafisany ny mahafanomezan'Andriamanitra izany fahendrena izany. Fimonomononana sy fitarainana no vokatry ny tsy fisiam-pahendrena. Ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia miseho amin'ny fitondrantena tsara amin'ny fahalemem-panahy, araka ny 7:7 amin'ity epistilon'ny Jakoba ity. Dia manome vokatra tsara izany, madio, tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindrampo sy be vokatsoa, tsy miahanahana ary tsy miatsara velatsia. 7:7. Dia mifandindran-dalana tsara ny foto-kevitra hijoroan'i Jakoba eto, ny finoana miteraka asa tsara, ny fahendrena miteraka fitondrantena tsara. Ireto no asan'ny fahendrena: mampamokatra soa ny fiainana kristianina, mampijoro hanatrika fitsapana sy fizahan-toetra, hahaizana manohitra ny filana. Amin'ny fifamatorany amin'ny teny hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra, ny fahendrena araka ny Jakoba dia mifandray amin'ny asa sy vokatry ny fanamasina izay ambara fa homeny iray izay mangataka azy. Izany no iantsoan'ny mpandinika azy hoe fahendrena pneumatolojika na fahendrena miankina amin'ny fanahy masina. Ny fahendrena araka ny Jakoba dia herin'Andriamanitra miasa mitantana ny fiainan'ny olombelona, tahaka izay antsoin'ny Paoly hoe finoana, tahaka izay antsoin'ny Petera hoe fanantenana, ary tahaka izay antsoin'ny Jaona hoe fitiavana. Tsy fampianaram-pinoana tahaka izay ataon'ny Paoly na ny apôstôly hafa no ataon'ny Jakoba, fa tena toro lalana ho an'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra izay loha ranon'ny finoana. Raha fiangorana mitovy no nanoratan'ny Paoly sy Jakoba dia tokony ho mitovy ny filazany. Saingy samy manana ny kilemany ireo, ka samy hafa koa ny votoatin'ny soratra ho azy. Olona efa nampianarina ny amin'i Jesosy Kristy sady efa nanaiky azy no nanoratan'ny Jakoba. Fantany izay tokony ataon'ny mino, saingy tsy niaina ny teo amin'ny fitondrantenany andavanandro zany. Izany no antony ampianaran'ny Jakoba manokana ny amin'ny finoana tsy mahay tsy hamokatra asa tsara. Ho resantsika manaraka ny amin'ny fizahan-toetra. Ny amin'ny fizahan-toetra dia hitantsika eo amin'ny 1:2 sy ny 2:12. Hevitra roa no ambaran'ny teny izay ampiasain'ny Jakoba eto amin'reto andininy reto. Ny voalohany dia dika hoe fitsapana, fizahan-toetra, fisedrana. Ilazana koa ny fitsapana ataon'Andriamanitra mihitsy. Ary ny hevitra faharoa dia dika hoe fakapanahy izay mitarika ho amin'ny ota. Ny fizahan-toetra dia mitarika ny olona hahafantatra bebe kokoa ny tenany ary ampitombo ny finoany rehefa tafavoaka mpandresy manoloana ny loza sy ny fijaliana izy. Fa izany koa nefa dia mety hitondra ny olona ho amin'ny fahalavona. Indraindray asan'Andriamanitra amin'ny heviny ny fizahan-toetra. Indraindray Jesosy mizahan-toetra. Misy koa izay ataon'ny olona amin'ny tenany ihany, amin'ny heviny hoe fankapanahy, dia avy amin'ny devoly izany fankapanahy izany. Fa izay ambaran'ny Jakoba ho fizahan-toetra kosa
dia tsy ny fandrika mitarika hanota akory fa ny fahoriana miatra mila tsy ho zaka toy ny fanenjehana, fahantrana, aretina, zava-manjo sy izay zavatra maro hafa koa. Hita fa miantraika kokoa amin'ny lafin'ny toe-karena sy sosialy ny fahoriana resahan'i Jakoba. Tsy lavina koa nefa fa vanim-potoana nitrangan'ny fanenjehana kristianina ny vanim-potoana nanoratan'i Jakoba. Ny fisainana jodaisma dia mampifamatotra ny fahoriana amin'ny fahotana na isam-batan'olona zany na eo amin'ny fiarahamonina. Ankilan'izay ny lazaina fa olo-marina dia miseho amin'ny fananany harena be fisainana jodaika izany. Tsy lavin'i Jakoba loatra ny fifandraisan'ny fahoriana amin'ny fahotana, indrindra ny aretina. Izany no ampirisian'ny fanatanterahana vavaka eo amin'ny marary mba ho voavela ny elony ka azo fanasitrarana ilay marary. Ao amin'ny toko 5:5 sy ny 5:10 izany. Fa izay tian'i Jakoba avohitra dia izao, arovana mafy ny kristianina anoratany mba tsy ho tafalatsaka amin'ny ota raha tojo fizahan-toetra amin'ny endriny maro samihafa ka tsy hanometsiny an'Andriamanitra. Mendrika handray satroboninahitra fiainana ny olona maharitra fizahan-toetra hoy izy ao amin'ny toko 1:12. Tsy noho ny herin'ny tena no azony izany fa noho izy tsy niemotra, tsy nanaiky ho tarihin'ny filan'ny nofo. Ny fahatokiana an'Andriamanitra tsy niova no nahazony fandresena sady fantany fa manana anjara tsara lavitra ao amin'ny mandrakizay izy. Fiainana mandrakizay no omena ny olon'Andriamanitra izay avy amin'ny fahoriana be tetỳ ambonin'ny tany. Fizarana farany ho resantsika ary dia hiditra amin'ny fiainana kristianina na ny fampiarana izany fifandraisan'ny finoana sy ny asa izany eo amin'ny fiainana kristianina isika. Tsy mikendry ny asa hahazona fahamarinana ny epistilin'i Jakoba fa ny asa noho ny maha zanak'Andriamanitra. Olona tsy manao ny sitrapon'ny ray, ireo izay tsy manao soa ka dia maty ny finoany. Amin'izany ny asa atao dia tena atao amin'ny fitiavana. Ny finoana fanavotan'ny Kristy ny kristianina dia miteraka asa tsara. Raha tsy miseho ny asa tsara dia finoana diso sy miatsara velatsy ihany zany. Ny hoe finoana maty araka izay anambaran'i Jakoba azy dia finoana tsy misy aina, finoana tsy mitondra fahavelomana, finoana tsy mandroso ary levona tsy ela. Fa rehefa velona ny finoana dia manetsika ny olona izany, manaingy azy tsy hitoetoe-pona. Ny finoanan'i Jesosy dia manamarika indrindra ny firaisana aminy satria ny hoe mino dia midika hoe matoky, miombona ihany koa miray aminy. Koa raha miray amin'i Jesosy dia mahitsy ny teniny hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Araka izany, izay rehetra manana finoana dia tsy maintsy manao ny asan'i Jesosy, tsy maintsy miaina ny fomban'i Jesosy. Jesosy tsy mba nitazapotsiny ny olona diso lalana fa nanitsy azy ho amin'ny lala marina. Mandray ohatra isika ny amin'ilay vehivavy niresaka taminy teo am-patsakana, dinika lava be, cure-dame matanjaka be satria tsy sitraky Jesosy ho very io vehivavy io. Tsy mba teo ambavany ny fandatsana na fanesoana fa izay hamerenana azy tao amin'ny lalan'ny fahamasinana no ny matimatezan'i Jesosy nandritra izany dinika izany. Toy izany koa ny nampianaran'i Jesosy ny lalam-pamonjena any Nikodemosy. Tsy mba nanao teny maharary an'i Nikodemosy Jesosy ka nilaza hoe zavatra tokony efa hainao nge izany e. Fa nitarika azy tamin'ny fahamarinana tokoa Jesosy. Nanatrika ireo vahoaka Jesosy, nazoto ny tory ny filazantsara ny famonjena avy tamin'ny fitaman'ny olona rehetra hibebaka. Asan'i Jesosy isan'andro zany. Koa izay rehetra mino an'i Jesosy dia tsy maintsy mirotsaka amin'izany asa fitoriana izany. Arakaraky ny toriana ihany koa no mampirobona ny finoana satria ny fitoriana atao dia miantefa amin'ny mpitory aloha. Ny olona manana finoana
dia tsy maintsy mitory. Dia hoy Paoly, lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Jesosy ihany koa tamin'ny nanatanterahan'ny asany teto an-tany dia tsy nijery fotsiny ireo olona azo pahoriana izy. Ny fitoriana nataon'i Jesosy dia fitoriana amin'ny endriny roa mitambatra, tena tsy afa-misaraka, dia ny eny ambony pilipitra sy ny eny ankianja. Ny lazaina amin'ny hoe eny ambony pilipitra dia anondrona indrindra ny fotoana nampianarany, ny fotoana nitoriany, ny fotoana nanomezany taridalana tamin'ny alalan'ny teny. Ary ny lazaina amin'ny hoe eny ankianja indray dia izy nirotsaka antsehatra tamin'ny fikarakarana ny olona mivantana mihitsy. Ohatra, na nasitrana ny marary izy, na moky ny nona izy, na nafaka sy nanavotra tamin'ny fitsarana ho fanameloana izy, na nabe ny olona amin'ny maha olona manontolo izy. Ireo rehetra ireo no ilazana fa tena nirotsaka tamin'ny sosialim-bahoaka Jesosy raha niasa. Faritana amin'ny fiteny hoe fitoriana sosialy izany asa izany na evangelisation sociale. Ny olona velon'ny finoana koa, satria miray aina amin'ny Jesosy izy ka miray asa aminy, dia manatanteraka ireo rehetra ireo amin'ny fanaingany izany finoana ao anatin'izany. Tsy hain'ny olona manana finoana an' Jesosy ny mitaza-potsiny manoloana ny fahorian'ny hafa, mitaza-potsiny manoloana ny fisahiranan'ny hafa. Tsy mahay, tsy mandray andraikitra izy eo anatrehan'izay zava misy rehetra. Tsy mahay, tsy mandray andraikitra izy, tsy maintsy mandray andraikitra izy. Io dia tsy ferana ho amin'ny sehatry ny fiangonana ihany, tsy amin'ny tontolon'ny fiangonana ihany, fa na dia amin'ny lafim-piaramonina aza. Izany no hitaizanan'ny kristianina ho amin'ny asa diakonaly, mirotsaka amin'ny seha-piainan'ny olona fa tsy mijanona amin'ny tontolon'ny fanahy fotsiny ihany. Ny fikarakaran'Andriamanitra ny olona dia amin'ny lafiny rehetra. Namorona izao tontolo izao izy dia nampisy izay rehetra ilain'ny olona aloha, izay vao nametraka ny olombelona ho eo anivon'izany rehetra izany, mba ho feno ny fisitrahan'ny olombelona ny filany na ilay antsoina hoe besoin. Noho izany, raisintsika avy amin'izany haitantan'Andriamanitra izany, fa tsy ataony ambanin-javatra ny fiahiana ny olombelona amin'ny lafiny manontolo, ary miasa matanjaka amin'izany izy. Tsy sanatria kabary ambony vavahady no ataon'Andriamanitra amin'ny olona, fa ny teny sy ny asa dia tsy misaraka eo aminy. Andriamanitra miasa ny andriamanitsika. Andriamanitra tia miasa, ka izay rehetra mino azy dia mizotra hatrany amin'izany fahavitrihana sy fahazotoana miasa izany. Jesosy manangana ny olony ho olon'ny asa, olon'ny hetsika, actif hoy ny teny frantsay. Manaprofo izany ny fampianarana omeny Jesosy hoe tiava ny namanao, izany hoe ianao no mitia ny namanao, fa tsy miandry ny namanao hitia anao akory. Toy izany koa ny filazany hoe raha misy tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy kosa. Raha misy tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy kosa, maniraka anao ho aktif izy. Fa avadiky ny sain'ny olombelona manaraka ny torohevitra ilay ratsy zany, dia hoy ny olona, raha misy tsy tianao ataon'ny olona aminao dia aza atao aminy. Maniraka ny olona ho pasif, tsy anao na inona izany. Ny fanaovanao asa arak'izany dia tsy ho filanao sitraka sy dera amin'Andriamanitra, tsy ho fitadiavanao valipiti aminy, tsy ilanao 7-20 aminy, fa miasa ianao ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra. Satria efa nampiombon'ny aminy tamin'ny alalan'ny finoanan' Jesosy ianao, dia tonga miombona hetsika amin'ny mandrakariva koa hanamarina ny fampianarany ianao hoe maty ny finoana raha tsy misy asa. Dia manainga antsika kristianina rehetra ary zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy hiaina tokoa izany fahaveloman'ny finoana izany, ka iseho amin'ny alalan'ny asa izay ataontsika, izany fiainantsika ny finoana izany, mba tsy ho resaka
ambony vavahady fotsiny na horesaka ambony latabatra fotsiny ny hilazantsika ny fananantsika finoana fa tena iantraika mivantana amin'izay rehetra ataontsika izany tsy amin'izay ilantsika sitraka amin'Andriamanitra fa amin'izay ankasitrantsika an'Andriamanitra noho ny famonjena izay fanataony ho antsika raha teo. Ho tahina mandrakariva tompoko. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fampianaranao anay indray hirotsaka hatrany eo amin'ny sahamboalobokao hanatanteraka ny asa izay nanirahanao anay. Dia tafianao hery hatrany izahay ary mba handroso tokoa araka izay efa anirahanao anay, araka izay efa iantsoanao anay, dia ho vavolombelon'ny finoananao tokoa izahay haneo mazava fa tsy misy fahatiantoka amin'izay iombonanay eo aminao fa tena anananay tombony tokoa aza izany firaisanay aminao izany. Mitahiny ny fiainana iray manontolo ianao Jesosy amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Anaky Maria, Aina Jesus, Jesus Emmanuel Kaikwa Messia, Aina Jesus, Aina Jesus Bakamini David, Aina Jesus, Swamare Sulumaitika, Aina Jesus, Aina Jesus Anaky Maria, Aina Jesus, Jesus Emmanuel Kaikwa Messia, Aina Jesus, Aina Jesus Bakamini David, Aina Jesus, Swamare Sulumaitika, Aina Jesus, Anaky Maria, Aina Jesus, Jesus Emmanuel Kaikwa Messia, Aina Jesus, Aina Jesus Bakamini David, Aina Jesus, Swamare Sulumaitika, Aina Jesus, Kely manompo ny mohara, kely manompo ny mohara, ataony soata lily fatsika uladala, mbo misy fokon'olo, miary vorondolo, ny momba ny Jesosy ataony amigo, tsy hainy Jesosy, 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 tsy hainy Atong swandalili fatika uladala, bumis fukunulu, miale vorondolo, ni mumba ni Jesusi atona miridu, tiani Jesusi, tiani Jesusi, tiani Jesusi, tiani Jesusi, tiani
Ingeteso ingerunganai Panarumba keni famulikaye 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 Narewe Alangilane bauaminai Narewe Alangilane bauaminai Ingeteso ingerunganai Panarumba keni famulikaye Ingeteso ingerunganai Panarumba keni famulikaye Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Hampandroso